Fanampina dimapolo tapitrisa dolara avy any Korea Atsimo tsy hitany nanjavonany anao fanadihadiana ny député. Fanaingiana ny toe-karena lafiny maro mila fanatsarana sy fampiarana. Fitondrana fanavaozana mila prime-ministre tsy firongony intsony hoy ny Opmada. Manatitra ny arabato amin'ny kilasy tongova tonga soa indrainao tao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Apejiny raha rahampirenena avy hatrany miasa ny lalàna ary tsy misy afaka ny andositra azy raha misy ny alatra nahosoka amin'ny fifidianana. Aprofony izany ny didim-pitsarana nivoaka mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra ho ny faneho-kevitry ny antoko ny safidy ny Madagasikara. Mampitombo ny fanantenana amin'ny fahadiovan'ny fifidianana ho avy izany ho ihany ny antoko na dia tsy nahafapo zato isanjato aza. Fanadihadiana nataon'ny Narcisse Karazafy sy mbola afa-tsara. Isan'ireo antoko politika nandray anjara mavitrika tamin'ny fanohanana ny kandidaty Tojo Ravalomanana ny antoko ny safidin'ny Madagasikara nambarany filohany afatafiditra ao anatin'ny adidy ara-politika sy ara-moraly ny fanohanana ny marina nandray ny andraiky ny fitsarana tamin'ny alalan'ny didim-pitsarana navoakany proof izany fa tsy misy olona afaka handeha lavitra amin'ny fanaovana osoka na halatra mahavelom-boly hoy ny Irina Rakotoarjona ny mety hiverenan'ny tena demokrasia eto amin'ny firenena satria mampisy fanantenana amin'ny fiatrehana ireo fifidianana ho avy. Everiny antoko ny safidin'ny Madagasikara fa manampy amin'ny fanatsarana sy ny fanadiovana ny tontolon'ny fifidianana ny fanajana sy ny fampiarana entitra ny lalàna. Ny raha naheno teo ny didim-pitsarana fa faonina ny vato ny candidat avy amin'ny Irmara zany nandritra ny fifidianana omera teto Antananarivo ary voalaza teo fa no ny fitenenana nga indrindra ny hoe izao ilay candidat mpanjakana ary ny raisy fitsarana tahaka ny teritery zay ho an'ireo mpifidy ka mety hanohitohina ny fivalin'ny fitsarana zany valin'ny fifidianana teto amin'ny Antananarivo ary dia nofoanana araka izany zany ny vaton'ny candidat Arlala Ramanatsoa. Ny zavatra azo lazaina dia azo lazaina fa mijoro zany amin'ny fahamarinana ny fitsarana ary nandray ny andraikitra izy ny amin'ny hoe tsy fetezany izay zavatra niseho zay ka mahavelom-bolo zany raha ho tahaka izany foana zany no ahafahana mijerina mitaratra ny fifidianana ho avy eto amin'ny firenena satria matoa zay tonga eto dia mijoro amin'ilay fahamarinana miaro ny fahamarinana eto amin'ny firenena mba tsy hisiany resaka kolikoly na ny famadihana mivoaka mpifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena. Nanamafy ny fahavononany anohana tranony marina sy ny fahitsiana ny antoko izany indrindra no antony nanohana ny fitoriana natao tamin'ny ben'ny tanàna teo aloha sy nanohana ny kandidaty Tojo Ravalomanana nandritra ny fifidianana ijoro hatrany amin'ny fiarovana ny fahamarinana sy ny fanajana ny safidin'ny vahoaka ny antoko ny safidin'ny Madagasikara ho hiatran'ny fanazavana. Mijany eo amin'izay vaovao izay 4 arivo ireo mpiasa mandrafitra ny komina Antananarivo renivohitra. Ho sarotra ny ife ireo mpiasa raha toa ka tsy voaka ara-dalàna ny karaman'izy ireo ho ny syndicat autonome eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Takina araka izany anendrena PDS faranjaingana afana manao soniny fivoan'ny karama ho ny fanazavana tapitra nanomboka ho malmantsy sy ny fotoam-piasany ben'ny tanàna teo aloha akanaovan'izy ireo antso ny jerena akaiky izany mba tsy ampisolana amin'ireo mpiasa marobe eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Narcisse Karazafy mbola afa-tsara hatrany. Manaja tanteraka ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ireo mpiasa sy ireo tompona ndraikitra eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra atao aorian'ny fivoahan'ny didim-pitsarana nanalany ben'ny tanàna. Araka izany mikatso avokoa ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra nanomboka omaly akanaovan'ny syndicat autonome faranjay aingana ny filohan'ny délégation manokana na ny PDS. Ny président dia le mirakitra momba amin'ny politika izany le tena olona hitrany hoe tokony fanjakana many tena olona fanjakana fa ny vice président dia miandraikitra momba amin'ny personnel momba amin'ny mpiasa zany ny anankiray dia ny vice président anankiray miandraikitra momba ny fitantanam-bola. Ity nefa ny tsy mitovy an'le fanendrena PDS hitanandro hitatsika taloha mantsy fa misy PDS tendrena dia misy conseil municipal fa amin'ity tsisy conseil municipal dia rehefa tsisy conseil municipal izy dia mazava ho azy zany tsisy panneau de délibération
satria rehefa misy volalana hoe mizatra atao dia menga na miteny de construction azy de misy délibération mba afaka manaosony iny mera manao andreny to zany tsisy am'ty PDS zany dia zay de mampandeasa fotsiny. Tomba nanao 4 arivo eo ny mpiasan'ny commune amin'izao fotoan'izao fa folo ny volana ihany koa androany fotoana izay efa tokony karakarana ny karaman'ireo mpiasa ireo kanefa tsy misy tompona raikitra ara-dalàna afaka manao sininy taratasy ilaina amin'ny famoahana ny karama noho izany miantso ny fitondram-panjakana ireo mpiasa sy ny tompona andraikitra eo anivon'ny commune no mafisiny anefa fa sarotra izany satria amin'izao fotoan'izao na ny ministry ny ady tany tokony hanendry ny PDS azy tsy misy noho ny fandravana ny gouvernemanta. Midika zany le PDS koa tsy afaka mbola voatendry de barana ny angamba iny le santsira tsy fantatry fomba hitondrana anazy fa de eo ny anairana ny fitondram-panjakana hoe mba jerevana angekena ao anambarina mifanindrina ny PDS de izy le izy ny mpiasan'ny commune koa de mieritreritra hoe zay koa mba manana satria misy ny olona manana levy toeram-piasantsika mba manana eritreritra koa zany zay hoe mba ohatra n'inona ny PDS eritreretin'ny mpiasan'ny commune Antananarivo apetraka. Olona tsy manana freana politika no apetraka ho filohan'ny délégation manokana ho ihany ity syndicat izay nanamarika fa ho sarotra ny famerenana ny fifidianana ben'ny tanàna no ireo dingana sy pitsopitso ny ara-dalàna mbola tsy maintsy arahana midika izany dia fa mila fotoana maharitra vao tafapetraka indray ny fitantanana voafidy ara-demokratika. Dia amin'ity ve Antananarivo ihany no averina ny fifidianana fa misy maromaro angeno tsy nisy de izao zava-mitoza am'izy samy miveriny olona amin'ny vola daholo igny nefa zao raha ohatra ka hoe miandra ny fahataperan'le atria teteza ny fanavozana tsy na voafetran'ny lalàna le izy hoe rotaona le izy ka raha tapitra ange le rotaona da ao anata zay tokony efa nandeha ny fifidianana ben'ny tanàna tokony tokony fifidianana ben'ny tanàna mandeha aloha no ireo antony rehetra ireo dia nanamafy ny fangatahany anendrena PDS faran'izay aingana ireo mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra satria amin'izao fotoan'izao dia tsy misy olona manana fahefana ara-dalàna afaka manao soniny famoahana ny karaman'izy ireo. Pejiny politika nateo azy ny fanambarana nataon'ireo tanora ny Gen Y sy Gen Z dia azo antoka fa nisy ihany koa ny tombana nataony filohan'ny fanavaozana tamin'ireo mpikamba ny gouvernemanta nazy tombo satria roa volana no nolazaina fa anombanana azy kanefa efa bolana tsy aoriana vao natao izany hoy ny Hob Madagasikara nanamafy ity vondrina ity fa dingana iray hirosony fitondrana ho any amin'ny tena fanavaozana sy famalinana ny fitakiana teny Akianja izao fandravana gouvernemanta iray manontolo izao fanadiadina eo amin'ny fiandraisam-peo ny Germaine Mejanary sary sy rindrantsariny ny Artanjony. Misy ireo asa tsy mahafa-po ka ny afara tamin'ny fanapahan-kevitra andravatanteraka ny gouvernemanta hoy ny Hope Mada maro tamin'ireo ministra no tsy nahavita araka ny nantenaina ny asa sy adidina ankinina taminy nambarany fa dingana iray maneho fanitsina sy fandiniana indray ny fomba fitantanana ny raharam-pirenena ny fandravana ny gouvernemanta ho iatrany ny fikambanana etsiky ny olo-pirenena eto Madagasikara na ny Hope Mada. Misy ireo tena navita ny asa fa tsy vitsy koa ireo le ataontsika hoe tsy navitany zay zavatra nitakina mifandraika amin'ny tolo zay dia hoe rarisitry ny fandravana an'iny teo ihany koa tamin'ny fanendrena prime ministre dia efa nisy le lesoka hoe firongony io dia mino angambany fa tsy ho tafaverina izy matonga vana zay zavatra zay lalana makany amin'ny fanadiovana amin'ny firongony tsika zao dia mampita hafatra sady hoe rehefa tena anendritsika dia noko angambany fa ampy zay 5 volana zay ampita rafana hoe iza no aiza dia mino fa tena hoe ho tanteraka amin'izay le ataontsika hoe le tena tao anatin'ny tolona zavatra takina tao anatin'ny tolona mety tsy mitolona le olona fa ny tolona tamin'izay fomba ny tolomany tany fa ataontsika hoe manana fijery amin'izay fanavaozana zay no tokony mpikambana vaovao anatin'ny gouvernemanta za mahita fa vitsy raha betsaka raha ataontsika hoe valo ny tokony ho tazomana reny tao anatiny ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement reny. Tsy tokony verina intsony ireo lesoka hita tamin'ny fanendrena prime ministre teo aloha teo ho iatrany ny fanazavana fanavaozana no iroson'ny firenena ary fanesorana ny mpitondra teo aloha sy ny firongony no fitakiana teny Akianja ka tokony ajan'ireo solombavam-bahoaka izany amin'ny fanolorana anarana prime ministre vaovao hoy ny fanamafisana. Dia ny fanendrena prime ministre indray lalàna iny safiditsika ny janona tao anaty lalam-pandrenana iny lalam-pandrenana dia amiko zany apetraka amin'ny fahendrena le izy ny fanendrena koa ny président ho anahy zany nahatolotra le izy rehefa hita le izy fa tsy mifanaraka amin'ny zavatra ny tolomantsika dia tsy tokony ho alefa aloha ny fanendrena
mety isika ahoana lalam-pandrenana amin'izay fotoana zay zay le fanavaozana tsy andeha eny raha miteny kosa vetsika hoe raha manolotra zany zareo premier ministre teo aloha ohatra na olona tao anatiny antoko TGV firongony taona mbola ho atolotra eo de anaiky an'izany vetsika satria hoe natolotra ny solombavam-bahoaka de io zay hoe matoa napetraka le izy any filoham-pirenena mifanendrena afaka tsy manendry izy zany rehefa tsy mifanaraka amin'izay le ataontsika tolo zay de miverina ny député mijery olona hafa indray ho atolotra fa tsy ho atao ohatran'le atao de ka io natolotry ny député amin'ity indray mitoraka ity kosa angamba ny tena ataontsika hoe tsy hisy tsony zay zavatra zay hoe olona hita soritra fa ray petsapetsa tamin'ireo ataontsika hoe nangotra an'ity firenena ity no mbola ho premier ministre ho apetraka amin'ny gouvernement vaovao tsy tokony hijanona amin'ny fanovana endrika fotsiny ny fanavaozana fa tokony ho hita amin'ny safidy sy ny olona apetraka hitantana ny raharam-pirenena izany ho ihany ny faneho-kevitra olona vaovao madio ary mpanajalalana no hotendrena prime ministre mba tsy hiverena ny fahadisoana sy ny fomba fanao nisy teo aloha nankasitraka ny fanapa-kevitry ny fiadidina ny fanavaozana ny amin'ny fandravana ny gouvernementa Rajaonarivelo ny vondrona Kafim dingana lehibe makany amin'ny fanavaozana ny rafi-pitondrana zany hoy ny Kafim izay miantso amin'ny fametrahana programa mazava ho an'ny fanorenana ny firenena ary miantso fiara-miasa sy fifampitokisana amin'ny fanatanterahana ny fanavaozana Narcisse Karazafy mbola avatsara adingana iray manandanja amin'ny fanatanterahana ny fiovana eto amin'ny firenena ny fanapaha-kevitra nandravana ny gouvernementa hony Kafim nakasitraka ny fahasahina nandray izany fanapaha-kevitra izany ity vondrona ity ary manantena fa hovaovaly amin'izany ireo fitakina nataon'ireo olom-pirenena tatoato vonina anohana ny filohan'ny fanavaozana ny Kafim raha toka tena miroso amin'ny fanavaozana lalina ny fitondrana araka ny fanazavana dia misy ireo minisitra tsy nahavitany andraikiny hakantarika fahadisom-panantenana teo amin'ny vahoaka noho izany ilaina ny fanovana mba hamerenana ny fahatokisany olom-pirenena iny moa zany tsy hiverenana ntsony fa afaka miteny aloha zany izahay hoe misaotra nia voalohan'ny fanavaozana zany amin'izao fotoana zao nasa nandray ny fanapahan-kevitra ka nandrava nia gouvernementa Eritsalamy Rajaonarivelo ny rarina ihany koa zany ao anatin'le izy dia ny hoe ny gouvernementa Hatsanga eo dia mba tena hamaly an'izay le hoe fitakina rehetra natao mandritra ny tolony zay satria tsika dia miara-mahafantatra hoe tsy nisy izao fitondrana fanavaozana zao raha tsy nisy ny tolona tao ka mijoro hatrany zany izahay amin'izay le hoe fahasarotam-piara ny tolona natao izay dia mananteny zay hoe ilay gouvernementa hitsangana mba tena hamaly an'izay fitakina rehetra natao tamin'ny tolona zay tokony hitondra vahaolana ho an'ny vahoaka ny fanendrena prime ministre vaovao fa tsy hanampitrotraka ny olana efa misy ho ihany ny fanamafisana atakiana araka izany ny sivana entitra amin'ireo olona ho tendrena ao anatin'ny gouvernementa vaovao nabaran'ny Kafim fa efa nanolotra anarana izay ho kandida ho amin'ny prime ministre izy ireo zava-dehibe ny fametrahana programa mazava sy maharitra amin'ny fanorenana ny firenena mba hisorohana ny olana miverimberina amin'ny fitantanana ho ihany ny fanamafisana dia mampirisika azy ireo hatrany zany mba hiroso sy asa amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra mamaly ny fitakina tena kianjo aly izy ane mazavy tsika nresaka fanovana-drafitra zay no zavatra nitakina tena kianja nresaka ihany koa nio fanorenany fotony io ka io tsy gouvernementa ihany efa zava-dehibe afikerika ny fahasahininy filohan'ny fanavaozana nandravan'ilay gouvernementa fa miara-mahafantatra koa tsika hoe mbola misy androm-panjakana maro samihafa défaillant io tsy navita ny asany tsy navita ny andraikiny dia izay zany tena mbola mitana an'izay position izay hatramin'ny farany ary izay no fitaovana zany ahafahanay manampy ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao andrasana amin'ny gouvernementa vaovao ny fisorohana ny olana mety hitranga teraka ny ady any Moyen-Orient isan'izany ny viditsolika fanapa-kevitra iray lehibe koa ny fiarahana miasa amin'ny BRICS ka ampiresihana ny fanjakana anao izany ho ihany ny fanehoan-kevitra samy mahatsapy tsika rehetra ny hoe tsy rehefa tsy mariterana fitondrana anankiray ka tsy mametraka programa mazava amin'ilay fanorenana dia lasa miverimberina zany ny fototry ny olana dia faniriana zany mitsangana gouvernementa mipetraka programme refondation mipetraka ny dingana ho ataotsika amin'ny fanarenana Madagasikara dia mirosotsika amin'ny concertation nationale orinan'izay dia tsy iverinantsika tsony ny crise zay nge ho anay Kafim ny filozofia anay dia nazavatra amin'izay hoe tokony homalitsika tokony hifandinika hifanakalo hevitra tsara
ary zay fifanakevitra tsara sy mitombon'izay afahantsika manana programa ahafahana tena mitondra fanorenana vaovao any Madagasikara zany dia manoana tanteraka ny filohan'ny fanavaozany sy ireo mpanolo-tsaina efatra miara-miasa amin'ny kafi marany fanazavana ary miantso ny rehetra mba hifampatoky sy fanometanana amin'ny fanarenana ny firenena ahafahana miroso amin'ny tena fanavaozana marina tokoa dia ampirisihana ny fanjakana andrava ireo androm-panjakana hafa mbola mijoro ho ihany ny fanamafisana. Mizany eo amin'izay vaovao izay ihany manoana ny kolonely Mikael Randrianirina hatramin'ny farany ary mametraka fitokisana aminy ao anatin'ny fananganana gouvernemanta vaovao indrindra amin'ny fanendrena praiministra afaka mamaly ny etaetan'ny vahoaka sy ny mpitolona ireo tanora mpitolona araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Tsy nisy ambadika politika ny etsika ataon'izy ireo ny fanazavana ka miantso firaisan-kina sy fiara-miasa amin'ny fitondrana avonandray andraikitra amin'ny fanarenana sy fampandrosoana ny firenena ireo tanora GNXYZ fanadiadina. Nankasitraka sy manoana ny fanapahan-kevitra ny filohan'ny fanavaozana tamin'ny fandravana gouvernemanta ny vondron'ny mpitolona ahitana ireo tanora avy amin'ny GNZ, GNY sy ny fikambanana maro hafa dingana iray manandanja amin'ny fanavaozana ny firenena izany fanapahan-kevitra izany araka ny fanambarana nataon'izy ireo manoana hatramin'ny farany any kolonel Mikael Randrianirina izy ireo amin'ny tolona sy ny vina entiny ho amin'ny fanavaozana tokana ho ireo tanora ny tanjona dia ny fanarenana sy ny fampandrosoana ny firenena mba hitondra ny Madagasikara amin'ny lalan'ny fandrosoana. Fandiniana an'izay zahay satria tsy tazana fotsiny zay manomboka zao fa vonina andraindraikitra amin'izay ny tanora satria hatramin'izay dia ny fandemetsana nanaovany politika anay dia hoe tadiseza fa amin'izao fotoana izao ny tanora dia vonina andraindraikitra ary anampy ny PRRM hatontosa atsakana sy andavany izao andraikitra goavana nankiny firenena zao satria zahay nametsaka an'io zahay saro-piaro an'io ary zahay nanampy anazy atsamin'ny mametraka fitokisana amin'ny filohan'ny fanavaozana ireo tanora amin'ny fananganana gouvernemanta vaovao manantena ny mpitolona fa olona voafantina sy vonina iaro ny tolona no tendrena praiministra olona mahavaly ny atahetany vahoaka sy ireo mpitolona izay nirotsaka antsehatra tamin'ny hetsika fanovana no tsindrin'izy ireo ihany koa fa tsy misy ambadika politika ny hetsika ataon'izy ireo ary tsy manaiky ho ampiasaina amin'ny fitaovana politika ny vondron'ny mpitolona izay nanamarika fa sarotiny amin'ny tolona natao ho tombotsoan'ny firenena sy ny taranaka ho avy. Zavatra iarahantsika mahita zao moa zany dia io zany manambara fa mirahina ary mijoro indrindraindrindra fa sarotiny amin'ny tolona indrindraindrindra ny fotokevitra amin'ny fandovandrafitra sy amin'ny fanavaozana ny Madagasikara ny mpitolona rehetrarehetra. Raha misy ny ataontsika hoe olona na feo miparitaka na mivoaka ny ivelany any dia tsy avy aminay mpitolona zany fa zahay mpitolona dia mifanaja mifampiresaka rehefa misy zavatra ho atao ary mifampiainy rehefa misy fanapahan-kevitra raisina. Io zany midika fa tsy zarazarainy mpanao politika izahay ary tsy misy ambadika politika. Miantso ny filohan'ny fanavaozana ihany koa ireo tanora mba hitazona ny teny nataony tamin'ny 1 Oktobra 2024. Praiministra Sandrasanay zany dia ny fanontanianao averiko amin'ny PRRM hoe toy izo ny teninao tamin'ny 11 Oktobra satria izay ny andrasan'ny mpitolona ny etaetan'ny mpitolona no tokony tanterahan'ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana izao fa tsy bakeo ny dinosaure politika na sahala amin'izany araka ny sisy ndresaka. Anaty fotoana saripady ny firenena amin'izao fotoana izao ka ilaina ny fanamafisana ny fitokisana eo amin'ny tanora nangataka ny fialan'ny praiministra tamin'ny filohan'ny fanavaozana tokony hamafisana ny fifampiresahana sy ny fiara-miasa stratéjika eo amin'ny tanora sy ny mpitondra raha ny fanehoan-kevitra ihany. Iny izahay fa tsy maintsy ampidirina ny mpiara-miombonantoka amin'ny fanavaozana marina ny tanora sy ny fiarahamonim-pirenena satria izy ireo tokoa no antoky ny faharetan'ny fanovana sy ny fananganana rafitra matanjaka ho an'ny hoavin'ny firenena. Amin'izany ary dia manambara izahay fa vonina ny andray andraikitra amin'ireo dingana rehetra mitondra amin'ny fanarenana famerenana ny fitokisana ny fitokisan'ny vahoaka ny fitondrana. Noho izany dia manohana izahay ary manamafy hatrany tokony hamafisina ny demokrasia sy ny fanavaozana ny rafitra fitantanana ny firenena
izay ny matimatesana teny akianja. Miantso ny firaisan-kina sy ny fifanampiana amin'ny fanohanana ny filohan'ny fanavaozana ireo mpitolona mba hahafahana manarina sy mampandroso ny firenena nambaran'izy ireo fa tsy hijanona ho mpijery fotsiny tanora manomboka eto fa voninandray andraikitra ary ara-iasa amin'ny fitondrana amin'ny fanatanterahana ny fanavaozana. Fairoso tsy ho ela amin'ny fanolorana anarana izay ho praiminisitra vaovao ny fitondrana fanavaozana ny avy amin'ny anteny miram-pirenena hoy ny filohany ity androm-panjakana ity androany. Araka ny lalam-panorena no anatanterahana izany ka ny vondrona maro anisa izay manona ny fitondrana mijoro amin'izao fotoana izao no anao izany. Germaine Menjanary, Niartanjo. Natsatry ny fiadidin'ny fanavaozana nanomboka omaly ny praiminisitra sy ny governemanta tariny iroso tsy ho ela amin'ny fanendrena praiminisitra vaovao araky ny paika voatondro ny lalam-pandrenana ny fiadidin'ny fanavaozana raha ny teny mitany voka ihany. Mety isy ny fivoriana tsy ara-potoana eo anivony anteny miram-pirenena saingy azo atao koa ny fanolorana anarana isaky ny vondrona misy eo anivony ity androm-panjakana. Ny lalam-pandrenana araky ny andininy fa 450 no mandidiny anteny miram-pirenena amin'ny fanolorana anarana praiminisitra koa ny filohany anteny miram-pirenena. Misy vondrona parlementera maro anisa ao amin'ny anteny miram-pirenena ary izy ireo no tompon'andraikitra amin'ny fanolorana ny praiminisitra. Tsy misy anefa ny vondrona azo esorona amin'izany ka tafiditra ao avokoa ireo ao anatin'ny vondrona parlementera firaisan-kina anisan'izany ny tiky Madagasikara na ny TIM sy ny vondrona prositeny. Proposition manko ny anay fa anjara ny filoham-pirenena no manendra ny olona izay tiany iaraha miasa. Mety hisy ny fivoriana tsy ara-potoana, mety misy koa anefa nolorana ny anarana amin'ny groupe parlementaire izay mijoro amin'izao fotoana izao manohana ny fitondrana ireo groupe parlementaire ao anatin'ny plateforme manohana ny fitondrana anakefatra zao. Sy le maro anisa teo aloha zany io ny mitarika teto dia izahay avy ao amin'ny raha jerenao ny firafitsy ny inona moa ty firafitsy ny birao maharitra dia mazava ho azy fa ny mpanohatra no mamena tsika hoe dia asa hiteny mela ataonareo timo sa mela ataonareo firaisan-kina asa hiteny an'izany ve isika za mino tsy asa hiteny an'izany tsika mara olona reo dia nanohatra hatramin'ny farany ny prositeny dia nanohatra hatramin'ny farany ny firaisan-kina dia nanohatra hatramin'ny farany dia iza no mitantana aty izahay ireo no mitantana aty amin'izao fotoana izao tsy azo ataonareo firombony mihitsy izay ao anatin'izay zavatra. Atreto tsy mbola nahinom-baovao momba ny fanolorana anarana ho praiminisitra ireo vondrona parlementera izay voalaza ho maronisa eo anivony anteny miram-pirenena samy nisafidy angina tanteraka ireo solom-bavambahoaka andrasana arak'izany ny toyny. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indraisy nahazo fanampiana ara-bola mitentina $50 tapitrisa dolary Madagasikara avy amin'ny firenena Koreana Atsimo ary natolotra ny fitondrana teo aloha izany. Tsy tantaratra nefa ny nampiasaina io vola io na ny tetikasa natao taminy raha ny fanazavana. Vaovao nivoaka nandritra ny fiona ny filohany anteny miram-pirenena sy ny masovon'ny Korea Atsimo miasa eto Madagasikara zany androany. Tsy maintsy irisona ny fanadihadiana momba izany kosa ny filohany anteny miram-pirenena. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Niartanjo. Nisy vola fanampina mitentina $50 tapitrisa natolotry ny Korea Atsimo ho an'i Madagasikara nandritra ny fitondrana teo aloha. Saingy hatramin'izao dia nambaran'ny maso ivony ity firenena miasa eto Madagasikara fa tsy hita mazava izay tetikasa nampiasana izany vola izany ary tsy mbola misy fanazavana momba ny lalan'io vola io. Manoloana izany dia iroso amin'ny fanadihadiana ny solom-bavambahoaka mba amantarana ny tena zava-misy. Ary taitra moa ny tena teo fa ny teny izy hoe zahay fefa nanome $50 millions averiko ndray $50 millions tsy hitanay le projet hatramin'izao dia nanome toky